La 4G Batelma vous présente Nivava. Sinistre nasional ny eto Madagasikara io ny fanambarana navoaka ny filankevim-pirenena misahana ny loza taorian'ny fivoriana izay nitanterahan'izy ireo ny maraina teo. Ny fahavoazana sy fahasimbanana teraky ny rotsakorana teto Madagasikara tato anatin'ny andro vitsy ny antony andraisana io fanapa-kevitra io. Tokony foanana ny fampiasana ny kara-pifidianana hono teo anivon'ny CENI nandritra ny tatitra izay nataon'izy ireo mahakasika ny fifidianana kominaly. Nanolotra sosikevitra ny tokony analavana ny fepitoana anatanterahana ny fampielezan-kevitra ihany koa izy ireo. Ny CENI izay nanao tatitra momba ny asany taona 2024. Manomboka miakatra ny gon'ny arina fandretrana charbon eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Raha manodidina ny 5,4 alina ariary ny gony amin'izao fotoana izao, ahina ito izay fekaran'izay. Iray amin'ireo vehivavy mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy sy pare sokady seniori Farida. Ny mahakasika azy indray no hitanao amin'ny tapany faharoa amin'ny vaovao androany. Maresaka iraisam-pirenena no mafisina hatrany ny fepetra isorohana ny fianaky ny coronavirus any Chine. Tafekatra valo ny tanan-dehibe ny tokamonina amin'izao fotoana izao. Ny foanana ny fangalazana ny taom-baovao sinoa. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salama tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao sinistre nasional ny eto Madagasikara. Io ny fanambarana navoaka ny filankevim-pirenena misahana ny loza taorian'ny fivoriana izay nitanterahan'izy ireo ny maraina teo. Ny fahavoazana sy fahasimbanana nateraky ny rotsakorana tato anatin'ny andro vitsy no antony nandraisana ny fanapa-kevitra io. Kaiton Andriatsirava. Ny maraina teo nivory ny filankevim-pirenena misahana ny tandindomin-doza sy ny loza ary tapaka nandritra izany fa miditra amin'ny sinistre nasional isika manomboka androany. Tsy maintsy hiditra tsika eo anatin'ny izany fanambarana izany ny sinistre nasional manomboka androany. Izay no natao mba ahafahantsika tena manetsika ny fitaovana rehetra ampelantanantsika mba ahafahantsika mamonjy miaina, ahafahantsika manarina ny voka-dratsy ny loza na teo amin'ny natiora izay hitantsika fa ny rotsakorana dia be dia be ny lalana tapaka amin'izao fotoana izao na aty amin'ny RN4, ny RN6, ny RN7, ny RN1 bis, ny RN3A, ny RN34 rehetrarehetra dia tapaka daholo amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy nanao an'izao déclaration de sinistre national izao izay niraisina teo anivon'ny filankevim-pirenena misahana ny tandindoza sy ny loza ka ho raketiny gouvernemanta amin'ny filankevitra gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Faritra fito eto Madagasikara no mitondra takaitra vokatry ny rotsakorana tao anatin'ny andro vitsivitsy. Mihoatry ny 7 alina ny traboina manerana ny nosy vokatry izany. Izay rehetrarehetra izay natonga ny filankevim-pirenena nivory namakafaka ny zava-misy ary nijery avatrany inona daholo ny vahaolana tsy maintsy hoentintsika mba hiatrehantsika ireo sedra ireo. Nijerena tao anatin'izany fa mihoatra ny 7 alina ny traboina eto Madagasikara any ho any amin'ny 120 any ny pretandrazana izay maty noho ny nateraka ny etriketrika ny natiora. 20 any mbola tsy tapopoka hatramin'izao. Izany rehetratra izany no lazana fa tena ny loza izay mianjady eo amin'ny sehatry ny ateraka izay rotsakorana izay dia be dia be amin'izao fotoana izao. Ahetsika avokoa ireo fitaovana sy ireo sampana raha maro ahafahana manarina ao anatin'ny fotoana fohy ny fahavoazana. Isan'izany ny lalana, ny sekoly, hopitaly, fotodrafitrasa maro, fambolena sy ny fiompiana ary indrindra ny trano fonenina sy ny fiarina ho an'ireo traboina. Tontolon'ny fifidianana tokony foanana ny fampiasana kara-pifidianana hono teo anivon'ny CENI nandritra ny tatitra izay nataon'izy ireo mahakasika ny fifidianana kominaly farany teo. Nanolotra sosikevitra
momba ny fampelezan-kevitra ihany koa izy ireo ny seni izay nanao tatitra momba ny asany ny taona 2024 Henri Florian. Nanao tatitra momba ny asa nadritra ny taona 2024 ny teo anivony Vaomiera maleo tena amsana ny fifidianana androany tetsy amin'ny foibeny izy ireo alaroby. Teboka folo lehibe no sosokevitra nomeny ny seni ho fanatsarana ny fikirakirana ny fifidianana eto amintsika. Voaresaka tao anatin'izany momba ny fampelezan-kevitra izay tokony hatomboka avy hatrany raha vao mivoaka ny lisitra ofisialy ny kandida. Manodidina ny listim-pifidianana satria ny raha antsika nahita zany ny fanakianana isan'ny tokony manodidina ny listim-pifidianana voaray daholy reny fanakianana reny ary raisina kitsipoa dia hoezahana zany efa nanomboko zay ny mieritreritra hoe inona no lesoko ary inona ny fanatsarana mety azo atao azahoantsika listim-pifidianana tsaratsara kokoa. Ka ny araka ny zavatra efa hitantsika ihany satria ny sosokevitra anie dia araka ny zavatra hita maso no mahatonga ny sosokevitra ivoaka dia ny olana ngezabe manodidina an'iny dia le famaritana n'le pré-campagne lasa hoe misy mandeha aloha ny sasany, misy taraiky dia lasa misy adievitra isan'ny tokony, misy polémika miteraka korotana manodidina an'izay le fanaovana fampelezan-kevitra zay. Dia zay nampatonga anao hoe tsy tsaratsara kokoa ve aroso fotsiny le izy dia voabango ao anatin'le pré-campagne zany, voabango ao anatin'le campagne mihitsy zany le atao hoe pré-campagne. No amafisin'izy ireo ihany koa ankilany fa mandra-pahatongavana mifampiasana aitao arakajy mirindra amin'ny listim-pifidianana sy ny kara-pifidianana. Tokony rosa amin'ny fanafoanana ny fampiasana kara-pifidianana isika eto Madagasikara. Le izy zany fandanina le fanaovana kara-pifidianana nefa ny ihany koa mila ezaka be da be ny fizarana an'le kara-pifidianana ary miteraka adievitra isan'ny tokony iny kara-pifidianana iny zany fa ny mahatsotsotra kokoa an'le izy mandray tatsika vahaolana tena maharitra zany dia everinay fa ny kara-pifidianana ihany dia mahavita anaovantsika fifidianana satria ny kara-pifidianana azy neneny misy sary fa ny kara-panondro ihany dia mahavita anaovantsika fifidianana satria ny kara-panondro azy neneny misy sary fa ny kara-pifidianana tsy misy sary. Tsy aloha ve tonga dia kara-panondro fotsiny no anaovantsika an'le izy dia mba sady manao ekonomia tsika no mba hoe matomatotra kokoa ny zavatra izay ataotsika indrindra le karatra le kara-panondro efa eny am-pelantanany rehetra. Isan'ny lesoko tamin'ny fifidianana no tanterana farany teo ny tsy fisian'ny fifanofanana ho an'ireo mpikambana teo anivon'ny biro fandatsambato noho ny teti-bola tsy ampy raha ny fanazavana trany. Tsy azo amevana nefa izany mba hahafana mirosa amin'ny fahatomombanana ara-pifidianana. Ny taona 2024 lasa teo iny vola mitentana 20 miliara ariary no nampiasaina teo anivon'ny seni ka ny 20 miliara amin'ireo no avy amin'ny fanjakana foibe. Manamafy ny fangatahany anomezana fahaleovantena ara-bola ihany koa ankilan'ny seni araky ny mahavoamiera mahaleo tena azy hanamora sy hanafaingana ny asa tao amin'ny fanomanana ny fifidianana raha ny fanazavana trany. Ny mahakasika ny fampihavanana ara-politika indray ny fanadadiana hoentin'ny agence capsule School TV FM aminao amin'ity androany ity. Ny fampihavanana ara-politika izay mbola manana sarotra ny fanatanterahana azy raha nambarany CFM. Henri Florian. Aminao, inona ny mahasarotra ny fampihavanana ara-politika? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule niarana tamin'ny Cool TV FM tamin'ny olo-pirenena 720 taona ny miakatra ny fito hatramin'ny 7 volana janoary lasa teo iny. Raha ny valin'ny fanadidina natao ny 700 olona nanontaniana no nilaza fa ao ny fitiavan-tena, ny 70 kosa no namaly ny tsy fitovian-kevitra ary ny 20 no nambara fa nilonilony. Antony maro samihafa no mahasarotra ny fampihavanana ara-politika eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny CFM. Izy ireo izay manana andraikitra lehibe anao izany fampihavanana izany. Dia lasa manilika ny sasa zany ny hoe intérêt sy ny tombontsoa dia lasa ifanilika, lasa ifampiaya. Dia hitanao zany zavatra rehetra zany lasa le soatoavy mihitsy zany no efa very ao amin'le fanaovana politika. Ka izay mihitsy ny teniko hoe antony maro no mahatonga ny hoe fahasarotana io fa le toe-tsaina hoentina manao politika dia nitako olana lehibe amin'io lasa fitiavan-tena, lasa valifaty, lasa fanoliana, fiveran-tena fa mahavita tena samirery, mandainga zany rehetrarehetra zany ampiny ara-tantara dia lasa ifandovana be da be ka raha tsy manao andray amin'ireo no dia niven'olo fatsim-panao politika hoe laingalainga sy ny rehetrarehetra dia hitanao fa le hevitra atao hoe politika mihitsy mety hoe diso amin'ny fomba fanaovana politika eto amin'ny tsivaran-tena politika marina dia zany ino fa tsy tokony ho sarotra ny fihavanana ara-politika.
Na izany aza miroso amin'ny ezaka ao anatin'izay fampihavanana izay ny komity ny fampihavanana malagasy ankehitriny na eo aza ny fahatsiarotana amin'ny fanatanterahana izany. Raikitry ny CFM moa dia izay mihitsy hoe mitory an'izay le soatoavina tena malagasy zay hoe hipetraka ambony fanaovapolitika hoe ambony ny fahefana sy ny politika ary ny vola ny fihavanana ka raha izany hoe apetraka ohatrany hoe ataonay miaraka amin'ny any amin'ny hoe ohatra hoe tany mialina rivo zao zay dia efa hoe hitory amin'ny olona tsara mihitsy hoe miainga amin'ny fifampiresahana, miainga amin'ny fahamarinana, miainga amin'ny fiaraha-miasa, miainga amin'ny fifanomezan-tanana, miainga amin'izay le fifanajana zany rehetrarehetra zany no tena atao hoe politika miainga avy amin'izany. Fa raha voatritsika hoe samy maka ho azy hifanilika tia tena mandainga dia zany rehetra hoe mahavita tena zany rehetrarehetra zany fahavalo ny fihavanana tolo zany ka sarotra ny fampihavanana ara-politika dia miezaka zany izakay mba hoe hitory sy mamerina indray aloha zany hoe mba asiana fanahy ny fanaovana politika, mba asiana soatoaviny. Araka izany mbola ezaka goavana izay tsy maintsy rosoana eto Madagasikara ny fampihavanana ara-politika. Miainga avy amin'ny mpanao politika tsirairay nefa izany ezaka izany ahafahana manatratra izany tanjona izany. Velim-panantenana ny fiarahamonim-pirenena taorian'ny fiantsona azy ireo mahakasika ny fiarahan-dinika sy fananganana ny vovonana iarahana amolavola sy anatsarana lalàna amin'ny fen'ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany teny ministera tompona ndraikitra ka eto Andriatsila. Nandritra ny fionana natao teny Ivato ny 20 volana Desambra lasa teo, nametraka ny ahany ny fiarahamonim-pirenena ary nilaza fa ny fanjakana irery no amolavola ny lalàna amin'ny fen'ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Foana ny aya raha nisy ny fampiantsoana azy ireo omaly. Velim-panantenana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena fa ho raisina ny soso-kevitra avy amin'izy ireo izay efa ny volavolaina nanomboka ny taona 2024. Tolo-kevitra rehetrarehetra momba ny be mangarahara ny fahaizany mitondra ny resaka ara-tsosiala sy ny resaka ara-tontolo-piainana efa voaravina ihany daholo. Marina fa tsy mbola voasoratra ohatran'ny hoe andininy amina lalàna izy efa soso-kevitra efa mitombona nomenay hatramin'izay ary mahatonga anay miteny ohatr'izao dia noho ny zava-misy eto amin'ny firenena izay moa nijoro foana hatramin'izay miteny hoe mbola tsy tena vonona ny firenena amin'ny fitsandrahana ankapobeny ny arenan-kibon'ny tany satria be disadisa loatra na eo amin'ny vahoaka zany na eo amin'ny mpandraharaha dia sarotra be zany eritreretina iny avant-projet de loi iny dia afaka hitondra filaminana mikasika an'izay raha tsisy an'ireo soso-kevitra ireo mikasika ny mangarahara ny ahitondra ny ara-tsosiala zany sy ny ara-tontolo iainana. Lalàna mahafeny ny lafiny rehetra eo amin'ny sehatry ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany no volavolaina sy ho atsaraina ahazon'ny rehetra tombotsoa. Lalàna izay tsy tokony ovaova hoy ny ao anivon'ny Alliance Ivoire Gasy. Ino manahirana ny investisseur zany amin'izao fotoana izao miova foana le lalàna isaky miova le régime fa fahalemeny zany amin'ny resaka négociation dia izay ny tokony ho tandrofantsika ary izay mahatsara n'izao fionana izao aloha raha tena mitolo izy zany ao daholo ny fitondram-panjakana ny firaisamonim-pirenena ny grande mine, petite mine, ny syndicat koa moa nangataka mba ho hiditra ao anatiny fa raha mitolo izao zany fanaserana serasera madio izao sy fandraisana ny hevitry ny rehetra dia haiverina zany moa zany fa mety hivoaka any amin'izy any tsika izay firaisamonim-pirenena moa zany dia efa nanomana assise nationale de la société civile sur l'extractif any amin'ny début février any aona ahitana amoahana ny détail an'le zavatra fanontaniana rehetrarehetra hatrany amin'ny faritra hiakatra aty zany. Isy araka izany feonambe nasionaly amindronana ny hevitra rehetra izay ho karakarainy ny fiarahamonim-pirenena. Taorian'ny fampiantsoana ireo mpandraharaha sy mpitandraka ny arenan-kibon'ny tany ny alakamisy lasa teo tsy ahivina. Nisy ihany koa ny fampiantsoana ireo fiarahamonim-pirenena ananganana ny vovonana amolavolan'ny lalàna amin'ny feny fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Aorian'izay, isy ny fionana eo amin'ny mpitondra fanjakana, ireo mpandraharaha sy mpitandraka ary ny fiarahamonim-pirenena. Tsy vita ao anatin'ny herintaona ny fanarenana ny Madagasikara, ilaina ny fanohanana ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Raha nambaran'ny filoha nasionaly ny Antoko avy nandritra ny fionambe nasionaly nataon'ny Antoko teny Anosy. Michel Arnardo. Tsy mitombona ny fitsikirana misy ankehitriny manoloana ny fanatanterahana ny filohan'ny Repoblika sy ny governemanta miaraka aminy ny asa fampandrosoana izay raha nambaitra ny filoha nasionaly ny Antoko asa vita fampitsarana raha tsy rahonana Norbert Lala androany. Tsy vita ao anatin'ny herintaona ho izy ny fanarenana ny Madagasikara ary mila faharetana ny rehetra. Voaherintaona ve dia efa misy mieritreritra sady hoe tsy mety mihitsy izy ity. Tokilasy vovavy tsy ao anatin'ny herintaona
no avitanao fanarenana ty fireneny ity tsy ao anatin'ny herintaona no avitanao mahampandroso ny fahatra rehetra manerana ny Madagasikara tsy ao anatin'ny herintaona no azona milaza fa hoe vita somatsara zany fampandrosoana Madagasikara zany amin'ny fotsy miangatra amin'ny fotsy miangatra fanenjehana distoerana zany fiananjehana zany. Jenkilana efa tao anatin'ny 14 taona no efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny avy sy ny antoko notarian'ny filohan'ny Repoblika raha ny fanazavana. Manamafy izay fiaraha-miasa sy fanohanana ny filoha izay izy ireo amin'izao. Zay dia mahatoky fa mbola hanao miezaka ny président Rajoelina ary zay miaraka aminy ampandroso ty fireneny tia amin'ny toerana tsaratsara kokoa hatrany. Totsain'Androany Tetsy Anosy ny Fianambe Nasionaly ny antoko asa vita hifampitsarana. Lohahevitra ny raisin'izy ireo tamin'izany ny hoe antoko avy miatrika ny 10 taonany. Lafim-baovao hafa kosa indray nahitana fiakarany raha oharina ny taona 2024 ny vokabara ny taona 2024 araka ny tatitra teo anivon'ny Observatoire du Riz amin'ny ankapobeny Antoniny Vidibara teto amintsika miantarandriana. Manodidina ny 3 alina sy 4 tapitrisa taona ny vokabara novokarin'i Madagasikara ny taona 2024 teo araka ny tatitra teo anivon'ny ODR na ny Observatoire du Riz. Nahitana fiakarany 4 taona io raha ampitahaina tamin'ny taona 2024 izay nanodidina ny 3 alina sy 4 tapitrisa taona. Miatraika tamin'ny vidim-bary io fitombony vokatra io. Mampididina ny 700 teo ny varina farana ary tsika izao mampididina ny 700 na manafisafin-dariva ny vary vokatra tanterana ilay sokajy makalioka zany fa ny vary hafa dia mampididina ny 500 ny 400 eo ny clope za hoe tsy dia misy fiakarany kely raha tsy hoe any amin'ny toerana izay araka ilay tenena teo mety tapaka dia lalana dia mety misy fotoana mahatonga ny olona iainy amin'ny famatsiana. Amin'izao fiatomboany ataony izao kosa indray anatin'ny fahavitsian'ireo mampiakatra vokabaratsika izao ataky ny 100 taona. Azo lazaina fa anton'ny fiakarany vidim-bary tamin'ity volana janoary sy febroary ity. Tanjona azo tratrarina tsara kosa ny fahazoana fahaleovantena arabara ny fanazavana. Angoatra ny famokarana miatraika amin'ny fampiny vokatra ny lafiny fanjifana. Fantarantsika tsara sy tokony mivana fetsika hoe isika ilay manary 2 sotro na 2 sotro isaky ny ao amboliny zany dia 4 tapitrisa taona na 4 taona manko azafady mety vokatra zay ohatra ka samy manary 2 sotro daholo ny olona isaky ny mihinana ankoatrany hoe very satria izy ireny na dia hoan'ny biby aza dia eo amin'ny saranisa zany hatramin'izao aloha mbola tsy ao anatin'ny saranisan'ny fandaniam-bary zany ny hoe otrina ny lanitsika omena 4 taona ny lanitsika omena biby fiompy fa dia saina ho isan'ny very zany reny vary satria raha manakaikaiky ataontsika hoe araka ilay teneniko teo hoe raha izy taonina fotsiny zany ohatra ny fioarantsika amin'ilay filana dia mety ho lanitsika zany zay amin'ny alalan'ny fihinanana vary kely 3 sotro mihoatra ny mahazatra raha ohatra ka tena ambary be indray tsika. Ny taona 2024 raha ny loharanom-baovao azo mandrina ny 100 taona eo ny vary lany malagasy iray. Tsy aivina nitangana hatrany tao anatin'ny taona maro ny ta na ny antotanisa ny vaoaka ofisialy mikasika ny fanafarana vary any ivelany. Isan'ny antony io araka ny efa notanterina tanatin'ny fanadihadiana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny famaroan'ny fanambarana diso amin'ny fanafarana izany izay fanao ny mpandrara sasany taky ny filazana fanafarana vary raha toka entana hafa no marina afarany. Hitantsika tamin'ny fanadihadiana farany teo ny fivoaran'ny Vidibara tonga eto amin'ny plateauan'ny Kolo TV amin'ny ity alina ity miantarandrianay fitondra misimisy kokoa mahakasika n'izay vokatra vary izay inary ny tena hoe atotanisa azo resana mahakasika izay vokabary izay raha eto Madagasikara. Raha maromana kokoa dia ny antotanisa entsika voalohany dia ny mikasika ny hoe toeran'ny Madagasikara teo amin'ny tontolon'ny famokarana raha ny tatra azo moa dia avy amin'ny association Fahiny Madagasikara no
hitatitra izay entina aminao amin'ity alina ity ity association ity moa izay isany nanao fanadihadiana lalina mikasika an'izay hoe tontolon'ny vary izay ary ny antotanisatra amin'ny taona 2024 no amin'ny ankabeny no entina aminao raha toka ny taona 2024 teo no efa hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana farany teo taty amin'ny taona 2024 araka izany dia tamin'ny firenena raiky amin'ny valopolo ny tana teo amin'ny laharana fa 20 i Madagasikara tamin'izay hoe famokarana vary izay teo amin'ny laharana fa 3 kosa indray eto amin'ny continent africaine ohatrin'ny Nigeria sy Egypte no nisan'ny Madagasikara teo amin'ny tontolon'ny famokarana araka ny hitantsika amin'ny sary izao fa i Nigeria no mitana ny laharana voalohany ary teo amin'ny laharana faharoa kosa i Egypte raha ny hita amin'ity sary manaraka izao kosa indray dia isany hoe nahitana fiakarany moa zany na ny velaran'ny tanimbary no voletsika vary zany na ny vokatra izay hoe nofokarin'ny Madagasikara atao anatin'ny manodidina ny 5 taona teo eo hatrany amin'ny taona 770 hankatratỳ amin'ny taona 520 dia hitantsika fa niakatra hatrany izany raha toka hoe ny velaran'ny tanimbary dia niakatra teo amin'ny 720 teo niakatra tao anatin'izay 5 taona izay niakatra 220 kosa indray ny vokatra vokabary ny vokarin'ny Madagasikara tao anatin'izay taona izay. Ahoana kosa ny hoe antotanisa mahakasika ny hoe fanondranana an'izay vary zay? Isan'ny hoe mampametram-panontaniana ihany moa hoe maninona no niakatra hatrany ny famokaram-bary nefa ny tsy mbola azo lazaina ho isan'ny hoe mahaleo tena ara-tsakafo indrindra ny hoe ara-bary Madagasikara amin'izao fotoana izao maro ny antony izay satria raha ny hitantsika ato amin'ity sary voalohany ity ohatra dia hita sady fa nidina trano ohatra ny resaka fanondranana nataon'ny Madagasikara tao anatin'ny 50 taona 20 taona teo tany amin'ny 1,770 katratỳ amin'ny taona 3,4 nazahoantsika antotanisa izany hoe raha niaingatra any amin'ny 5,4 taona ny vokabary naondrany Madagasikara dia ny totongana ary nidina hatraty amin'ny 10 taona izany taty amin'ny taona 3,4 maro ny anton'izay satria nanisy ary izay hoe fiakarany vokabary izay fitombony vokabary dia tsy mifanaraka amin'ny fitombony mponina izany raha ny fitombony mponina no atsiditsika kely amin'ity sary manaraka ity dia niakatra 7,400 ny fitombony mponina tao anatin'izay hoe manodidina ny 50 taona izay raha niainga tany amin'ny taona 770 ny antotanisa sy ny fanadihadiana ny tontolo saina hitantsika amin'izany fa raha iverenantsika kely dia raha ohatra zany ka 7,700 ny mponina ny tombo nefa ny fiakarany hoe vokatra teo amin'ny hoe 2,700 teo ihany. Raha jerentsika kely ohatra i Chine dia atao anatin'ny periode na hoe fotoana mitovy tamin'ny nanaovantsika fanadihadiana teo dia ny tombo 5,800 ny anazy ny resaka hoe velaran'ny tanimbary nisy tao anatin'izay hoe 50 taona eo izay kanefa tao anatin'izay hoe fiakarany 5,800 izay niakatra hatramin'ny 3,700 ny vokatra izany tamin'ny velarany hoe velarantany 5,800 ny fitombony vokabarin'izy ireo nefa hatramin'ny hoe 3,700 ny fiakarany raha toka raha tamin'ny Madagasikara hoe 7,800 ny fitombony hoe velaran'ny tanimbary ambolena zay 2,700 fotsiny ny vokabary niakatra hitantsika amin'ity sary manaraka ity moa zany antotanisa izany hoe raha ny hoe lafiny tokony hoe namokatra vary Madagasikara ny olona tsirairay zany raha teo aloha namokatra teo amin'ny hoe 1,700 kilao isa-taona teo eo tany amin'ny 1,770 dia taty amin'ny taona 4,4 dia olona ray amin'ny ankapobeny dia namokatra teo amin'ny 70 kilao isa-taona eo.
hitantsika amin'izany fa dia nidina hatrany amin'ny hoe 2,50 isanjato izay hoe famokarana amin'ny ankapobeny izay. Raha oharina amin'ny Chine hatrany araka izany dia tahaka izao ny fehiny amin'ny ankapobeny dia ho an'ny Chine dia 12 taonina isaky ny hektara ny vokabary azo, raha toka ny eto Madagasikara dia 2 taonina isaky ny hektara ihany ny vokabary azo, ary izay no isany hoe mahatonga ny Madagasikara mbola tsy mahaleo tena ara-tsakafo amin'izay hoe manoloana ny fitombom-ponina sy ny vokatra eto Madagasikara izay. Ankehitrano miantarandrianay fa nitondra andreo fanazavana sy ny antotanisa mahakasika an'izay vokatra vary izay eto Madagasikara. Ie, mankasitraka antsika rehetra. Zay ny amin'iny fa nanomboka niakatra ny vidin'ny arina fandrehatra eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Raha toa ka manodidina ny 5,4 alina ny gony ahina itoy izay fikarana izay misy larina arzo. 7,50 isanjato ny tokantrano malagasy no mampiasa arina fandrehatra na charbon amin'ny fandrahoana ny sakafo isan'andro. Amin'izao fotoana ny fahavaratra izao, manomboka miakatra ny vidin'ny charbon eny an-tsena, mandinina ny 2,4 alina hatramin'ny 5,4 alina ny gony. Tena hava mihitsy zany ny orana dia ny apoto no mampiakatra amin'ny charbon. Atsinjara ny tena mandeha. Atsinjara ny tena mandeha fa ny amin'ny gony tsy tsirairay ihany zao. Ny gony zao 3,4 alina. Teo izao 2,4 alina dia zao izany 3,4 alina. Dia mety mbola hiakatra kely izy zao. Antony zany avy any apotony mihitsy rehefa ratsy ny lalana any dia ampiakariny zareo ny vidiny. Raha ny fanazavana ahina mbola hitoy io fiakaran'ny vidin'ny gony na arina fandrehatra io. Ahina hiakatra hatrany amin'ny 3 alina. Amin'izao fotoana izao, miaina manaraka ny fiakaram-bidiny ihany koa ny fatra ny charbon amidy amin'ny atsinjarany. Miakatra amin'ny vidiny dia miaina koa ny fatrany mpambony. Miakatra amin'ny vidiny dia ty lasa dia fiheritony lasa ohatrany izao zany tsy Ho an'ny mpivarotra mofo iray nanaovana fanadiadiana mampiasa charbon isan'andro, manoloana ny fiakaram-bidiny, fikafika madinidinika no ampiasain'izy ireo ahafahana mitsitsy ny fandaniana arina fandrehitra. Raha ny antotanisa mandina ny 7,20 tapitrisa metatra toratelo isan-taona ny fandaniana amin'ny hazo avadika ho arina fandrehatra eto Madagasikara, 7 tapitrisa metatra toratelo amin'izay ihany no fitrandrana ara-dalàna. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Eo ihany koa ny momba ny Farida izay mpilalao amin'ny baren'i Madagasikara sokady senior vehivavy. Rehefa avy eo. Gouty manolotra anao? Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola ampiana crème. Dia gaufrette iray farany karepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gaufrette coco hifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité.
Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Gucci Manulciano. Gofretana crème. Avieux Miss Crème. Ty gofrety indray. Mbola pina crème. Ty gofrety rehefa farany karepy Tsy misy mihoatra ny frigo any Gucci. N'aiza n'aiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gofrety kokoa ny fonosana lehibe frigo ilay gofrety tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Veneto amin'ny fampalalamba-vao isika. Nankalazaina androany teny andavamamba ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana. Fikabanana maro misehatra ao anatin'izay fanabeazana izay no hita teny an-toerana. Fanendina. 20 janoary ankalazaina an'io ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana. Mpisehatra maro mikasika ny fanabeazana no nankalaza izany tetsy Andavamamba. Nambarana nandritra izany fotoana izany fa rehefa efatra tapitrisa ny zaza malagasy no tsy mianatra araka ny tatitry ny UNICEF. 70 amin'ireo mpianatra miisa 100 ao amin'ny ambaratonga voalohany no mahatody hatramin'ny faran'ny taona fahadimy. 25,700 ny zaza malagasy no tsy mahay mamaky teny. Manoloana izany, hisy ny fidinana ifotony hataon'ireto fikambanana ireto ahafahana mampiseho ny zava-misy marina any amin'ireny faritra hafa ireny mikasika ny fanabeazana. Izany hoe nefa fa ireo tanora izay ao anatin'ny association izay fantatrareo teo dia manerana Madagasikara misy asany hoe hidina ifotony ihany koa izahay ankoatra ny zavatra efa ataonay mba hijery ny etapo ny manodidina fa tsy ny eto Antananarivo ihany akoriny ary ampiseho ihany koa ny condition izay iainan'ny ankizy androany azafady eo amin'ny sehatra rehetra izay misy an'zareo eny amin'ny faritra sy eto Antananarivo. Hita nandritra ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana ity ihany koa ny teo anivon'ny tafika malagasy. Dia andro aminy zany tsara marina fa andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana journée mondiale de l'éducation dia manana anjara andraikitra ao amin'izany moa zany ny tafika malagasy satria eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ny tafika malagasy zany dia manao fampiofanana ireo tanora amin'ny alalan'ny atao hoe SMAD zany service militaire d'action au développement. Dia io service io zany no mampiofana ireo tanora zazalahy 12 taona ka hatramin'ny 15 taona mba hanaraka fiofanana an-tanan-dehibe sy ambanivohitra. Dia ao aorian'izay fotoana izay moa zany ireo tanora ireo ezahany tafika malagasy inserena eny anivon'ny tontolo nisy azy indray mandeha indray zany rehefa vita izay fampiofanana mandritra ny 2 taona izay. Ampianarana ny vahoaka sy izao tontolo izao ny fahombiazana sy ny fiadanana. Io no loha hevitra noraisina nandritra ity fankalazana ity. Ankoatra ny lahadinika natao, nisy ny fampiratiana nataon'ny ireto fikambanana misehatra amin'ny fanabeazana ireto. Iara asa ny fikambanana Association des prééducateurs musulmans à Madagascar sy ny Human Welfare ho fampiroboroboana ny fanabeazana eto Madagasikara. Ho jerena manokana amin'izany ny sehatra akademika raha ny fanazavana nomeny izy ireo. Fanandina. Tsy mijanona amin'ny lafin'ny finoana fotsiny ihany ny fiarah-miasan'ny fikambanana APMM na ny Association des prééducateurs musulmans à Madagascar sy ny HWL na ny Human Welfare avy ao Nosy Maorisy fa eo ihany koa ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatra akademika eto Madagasikara. Tanjona amin'izany ny fampandrosoana ny lafin'ny fanabeazana raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fikambanana APMM. Anisany natongavana aty zany mba hanangana zany izany hoe isigné fiarah-miasa entre HWL sy APMM tsy fotsiny hoe resaka finoana fa indray mandeha aty makasika indrindrandrindra niveau akademika le izy. Ny tena tanjona zany ahoana mba ijerevana ny fanabeazana indrindrandrindra eto amintsika Madagasikara anisan'ny tena afara dia afara foana ka noho izany zay no nanangananay fiarah-miasa mba hoe
mba hijerevantsika ny hoavin'ny taranaka faramandimby omena lanja manokana amin'ity fiaraha-miasa ity ny siansa sosialy ahafahana mahafantatra ny olana misy eto amintsika raha ny nambaran'izy ireo kasika izy izy moko mahakasika ny science sociale indrindraindrindra mba fantarana hoe fantany rehetrarehetra hoe inona zavatra ilayntsika eto, inona ny problème, inona ny olana misy eto amintsika satria ny vahoaka malagasy mila fandrosoana. Nanamafy hatrany ny fikambanana APMM fa misokatra ho an'ny rehetra ary tsy hanavahana finoana izany. Tontolo ny fanabeazana izay hatrany dia ho fanampiana sy ho fampiroboroboana ny sehatra ny fanabeazana nisy ny fanampiana eo amin'ny fanatsarana efitrano fianarana avy amin'ny fikambanana Rotary Club ho an'ny EPP Ivato-Base tamin'ity androany ity fanandina. Isany miantoka ny fahazotoan'ny mpianatra no fahalalana an-dakilasy ny fananana tontolom-panabeazana milamina manaraka ny fepetra. Izany indrindra no nanosika ny fikambanana Rotary Club eto Madagasikara anampin'ny sekoly ambaratonga fototra Base Ivato tamin'ny alalan'ny fandokoana ny efitrano fianaran'ireo mpianatra ahafahany mianatra ampahavitrihana. Isan'ny lahara-pahamehana ho an'ity fikambanana ity ny fanabeazana antoky ny fampandrosoana ny firenena, ny fandehanan'ireo zaza malagasy mianatra isa-maraina no isan'ny singa ahafahana mampiroborobo ity sehatra ny fanabeazana ity. Rotary International focuses on many areas. Education is one such important area. Mifantoka amin'ny sehatra maro ny fikambanana Rotary International. Ary isan'ny lahara-pahamehana amin'izany ny sehatry ny fanabeazana. Ny safidy ity toeram-pampianarana ity ny Rotary Club Ivato noho ny fahitana fa tena mila fanampiana betsaka tokoa ity sekoly ity. Netiditsika ny manova ny fiainan'ireo ankizy. Ilaina ny fandehanan'izy ireo aty an-tsekoly, manova fahalalana sy mivoatra. Izany no sehatra ifatoan'ny Rotary International. This is the area of focus for Rotary International. Ankoatr'ireo efitrano fianarana nanome toky ijery akaiky ny lafiny ara-pitaovana ao amin'ity sekoly ity ihany koa ny fikambanana Rotary Club. Fankasitrahana no nasetrin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpanabe manoloana izany fihetsika izany. Antonany maro no efa nanary faiko teny amoron'ny kopany ponany no zato sy manodidina. Fomba fanao lasa mahazatra ny rehetra any ka sokajiana ho ara-dalàna. Raha ny tokony ho izy ivelan'ny tanàna no misy ny fanariana fako indrindra raha revon'ny paritany tahaka ny eto Antananarivo ka eto Andriatsilavo. Andralanitra ihany koa ny antony ponina eto Nosy Zato ity fanariam-pako eto amoron'ny kopa ity. Eto no arina ny fako avy amin'ny manodidina izay angonina amin'ny sarety ka ny sarety no manary azy eto. Arina eto akaikiny ihany koa ireo fako avy amin'ny abatoara famonoana omby sy kisoa eto Nosy Zato. Ireto farany izay taterina amin'ny borety. Any kopa avokoa ireo no mivarina rehefa miakatra ny rano. Le fakona kisoa no tena ariana dia le fakon'omby, le misy omby ampidinina amin'ny camion, misy kisoa ampidinina amin'ny camion, dia iny le miangona dia iny no tena ariana dia sety manatra izay manadio. Ariana amin'ny fanariana fako ry zao reo zao fa fako reo dia andeha ariana ry ambadika ry reo. Dia isan'andro ny asana eto. Avelany dia anatiny. Fa le anatiny le tompona kisoa mamekamana isan'andro. Sy pilima kely fa le avelany isam-bolana dia ndraindray misy ndraindray tsisy koa nefa le anatiny. Zao tsisy ny kisoa dia tsisy. Dia rehefa misy ny kisoa dia misy. Mitovy fomba fiasa amin'ny eto Nosy Zato ihany koa ny amin'ny komunina Andranonahitra. Sarety no manangona ny fako ary manatitra sy manary azy manamorona ny tanimbary eto ambany ala. Talolo
raha mahay an-tany zany dia mavita inefatsy zay anatin'ray andro fa zao mandana ny tany dia indroso satria le lalanazy ratsy be lalanazy tena voalohany aloha amidalina ny tena kanazy le arabe eo amidalina dia zay vao mitety tanàn'olona fa ity efa taona firy nareo zay nanao an'le nefa maromaro ihany zay nefa ela ihany manomboka tamin'ny taona firy tano any mbola zazakely dia efa fanaripako ty any dia eo moa zany dorana izy io dorana antaonany maro araka izany no efa fanaripako na ny eny anosy zato na ny eto ambany ala nilaza teo anivon'ny commune fa ireo mpamboly no nangataka ary nanome ny toerana hanarinan'ny fako ahafana izy ireo makazesika rehefa ho avy ny fotoam-pambolena izy zany rehefa tonga le fotoana rininy reny dia misy maky io fako io amboleny tatsaha ity io le fako reny mahatonga an'io tsy dia fiham be fa raha fako ity ihany tokony efa mitovy be eto fa lany lasa le mpamboly le izy io zany mpamboly ihany nihera tao amin'ny commune hoe mba ilainay le zezika fa aloha atao aty dia commune koa moa tsisy olana commune moa le io sady fahadiovan'ny tanàna ny filaminana ho an'ny eto amin'ny nivon commune dia zay zany mba nafahasana zay ty na eo azy izany rehetra izany miteraka voka-dratsy ny fisian'ny fako manamorona ny kopa sy anaty tanàna antony nametrahana ireny toerana fanariana fako ireny ivelan'ny tanàna any amin'ireo firenena mandroso tsy misy ireny vohim-paritany ahitana fanariam-pako amoron-drano sy anaty tanàna tahaka ny eto Antananarivo fandrosoana no ilaina ary fandrosoana mila fanovana fomba fanao sy fomba fisainana raha ny fanazavana azo efa misy paikady vaovao ampiasain'ny commune ka isy ny fananganana toerana fanariam-pako vaovao iray amin'ireo vehivavy mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy Bare Sokajy Senior Farida makasika azy indray nentina aminao lahaty fanadadiana manaraka ity Henri Flore izy no razafy manantsola laina Farida mpilalao baolina kitra ao amin'ny klubany Asot no sady mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy Bare Sokajy Senior efa voantsy nandrafitra ny Bare latsaky ny 17 taona ihany koa izy tamin'ny taona 2014 teraka ny faharoa ny volana Jolay taona 7 ny vehivavy hatramin'ny fahakeliny no nanomboka tia baolina kitra izy niaraka tamin'ireo namany raha eo ambony kianja vodilarana ankavanana ny toerana misy azy ny fahaizany mitazona io toerana mahavodilarana azy io no sady manampy ireo lohalariny ihany koa ny tombony lehibe ho azy eo ambony kianja raha ny fanazavany zava-dehibe ho izy ny mandrafitra izany ekipa pirenena malagasy izany raha toka izy rery ihany hatreto na ao anatin'ny fianakaviany isan'ny tafiditra ao anatin'ny ekipa pirenena izany le iainana amin'ny ekipa pirenena malagasy ohatrany hoe efa tiana zany le izy dia ohatrany efa iainana andavanandro ihany miaina ohatrany fiainana andavanandro dia rehefa tonga ny entraînement tonga sélectionné dia makany amin'ny sélectionné dia mandrafitra ny ekipa pirenena fiainana andavanandro alamaraka ny tokony mapety anazy zany fiainana andavanandro ohatrany hoe programme zao ohatrany hoe amin'ny anina manomboka sopana dia manomboka mikotrana tsikelikely dia efa mandama programme ohatrany hoe mandama programme ohatrany man'ny hoe ohatran'izao le anaovana entraînement dia ohatran'izao ny andaminana ny ao an-trano ohatran'izany firenena any ivelan'ny maro samihafa no efa hitany toa ny Comore, Afrique du Sud, Zimbabwe izay tao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra hatrany ankilany mila tosika ho izy ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara indrindra fa ho an'ny vehivavy antsokelan'le ao fédération zany hoe mba hoe ampandroso bebe kokoa an'le football féminin zay tsy hoe dia misy hoe mbola tsisy zany hoe fédération nanome asa hoe ho an'ny mpilalao fa tsy haiko zay projet an'zareo zany hoe mety efa izy amin'izay hoe amin'izao fotoana izao sa mbola ohatrany teo aloha ihany ny entaentanay zao zany hoe mba hoe le ankizy tsy manana le ohatrany hoe tsy miasa tsy zavatra tokony atao zany dia mangataka hoe mba omena asa tokony ho sahaza ho azy ireo zareo misy ny ankizy sahirana nefa tiany le baolina dia nefa koa ny fiainana zao efa tsy vitan'le hoe petrapetsaka fotsiny na baolina fotsiny atao fa mba mila hoe vadina asa ohatran'izany tsara ny vehivavy manao fanatanjahantena ho Farida ary tokony hanao fanatanjahantena ny tsirairay tanjana ho azy ny andrafitra ny ekipa any ivelany oroerian'ny Madagasikara sy ny fianakaviany ny rarisoa ny vehivavy rehetra ihany koa izy amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy mpanao fanatanjahantena izao
Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray ho an'ny datany 4 hatramin'ny 30 ny volana janoary 24 izao no tanterina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Yves Richard. Nivoaka androany laharana fa 7 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo ho an'ny datany 4 hatramin'ny 30 janoary zao izay azo jifaina amin'ny sarany 900 ariary. Détournement au Samva, quitte de procès de l'ancien DG. Izay lohately lehibe nasongadiny matin hebdo ary tao amin'ny pejy faharoa. Isan'ny lohately nasongadiny ihany koa ny mahakasika ny fisokafan'ny taom-pambolekazo tamin'ity taona 2022 ity. Madagascar rakotr'ala, la grande île entame sa révolution écologique. Hita ao amin'ny pejy faha-4 sy faha-5. Any amin'ny pejy faha-9 indray no ahitana ny ambainday ny mahakasika ny antsapaka ny vondrona sy ny ekipa retarika amin'ny Barean'i Madagasikara. Aty amin'ny faritra Afrika ao anatin'ny fifanitsanana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra 2022. Lohateny noentin'i Madagasikara matin hebdo nanasongadinana izany hoe tirage au sort mondial 2022, mettons au placard cette compétition. Ary farany toy ny mahazatra ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana alaliany vokariny sampana fampalalam-baovao ny Kolo TV momba ny fizantany ao Nosbe izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra koly ny alahady fa 9 janoary ho avy zao ao amin'ny pejy 10. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana fitifirana tao amin'ny komuna iray atsimo andrefan'ny Allemagne ny ariva teo. Araka ny tatitra vonjomaika olona 9 namony aina ary 2 naratra mafy. Efa voasambotra ilaina avandoza. Laza kosa ny polisy any an-toerana fa mety ho vokatry ny disadisa ara-pianakaviana nahatongavany izay fifamonoana izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay atrande no amafisina ny fepetra isorohana ny fianaky ny coronavirus any Chine. Tafakatra valiny tanan-dehibe ny tokamonina. Ny foanana ihany koa ny fankalazana ny taom-baovao sinoa. Fanadina. Mitombo hatrany maty vokatry ny coronavirus any Chine. Tafiakatra 5 zany ary 3,7 ireo marary hatramin'ny volana Desambra lasa teo. Tsy maintsy amafisina hatrany ny fepetra isorohana ny fianaky ny coronavirus ho ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana. Taorian'ny fepetra niraisana momba ny tanàna ny Wuhan izay nipoirany coronavirus. Tafiakatra 7 ny tanan-dehibe na tokamonina ary ponina manodidina 20 tapitrisa ny voakasika amin'izany. Nofoanana ihany koa ny fankalazana ny taom-baovao sinoa tamin'ireo tanan-dehibe maro. Akaton'ireo toerana manatantara fitsidia mpizahatany toy ny cité interdite manomboka ny sabotsy zao. Ankoatra ny fitiliana samihafa, tsy maintsy manana taratasy fahazon-dalana manokana arak'izany izay ivoaka ny tanàna indrindra ho an'ireo faritra tena voakasiky ny coronavirus toy ny ao Wuhan. Tsy mbola feno ankila ny fepetra ilazana ny coronavirus ho loza mitatao iraisam-pirenena na ny urgence de santé publique de portée internationale araka ny fanambarany ny sampandrara iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Tokony ho mailo hatrany ankilan'ny rehetra ary andray ny fepetra mifandraika amin'izany isorohana ny fianaky ny coronavirus. Alohan'ny isarana dia averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Sinistre nasional any eto Madagasikara, io ny fanambarana navoaka ny filan-kevim-pirenena misahana ny loza taoriana ny fivoriana izay nitanterahany izy ireo ny maraina teo. Tokony foanana ny fampiasana kara-pifidianana hono teo anivon'ny CENI nandritra ny tatitra nataon'izy ireo mahakasika ny fifidianana kominaly farany teo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soavamanitra dia veloma mifodalo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.